Miarabanao ndray amin'ity maraina ny volana alakamisy 7 ny volana May 5 sy 2 arivo ity faly miaraka aminao ndray amin'izao maraina zao ny radio RFM 2 izay ho hitanao eto amin'ny tambazotra Facebook, YouTube dia afatatrao ary ihany koa ao amin'ny radio web RFM 2 mirary so mirary firarintsoa mirary afaliana hoentinao manatrika an'ity fiainan'ity mba ny fanahin'i Jehova no miaraka aminao amin'ity maraina ity mba ho feno fiadanam-po tsy hisy fahatezerana ny lalana rehetra izay alehanao ary ny anjelan'i Jehova dia hiaro anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao androany tontolo angataony herin'ny fanahy masina anampy anao ary azadino ny mivavaka azadino ihany koa ny mandray ny baibolinao amin'ny tia maraina tia alohan'ny elanao ao anatin'ny tranonao matoa aho manao an'ity zavatra ty isan'andro dia miezaka mampafantatra anao fa ilaintsika olombelona amin'izao andro farany izao ny miaina ao anatin'ny baiboly tsy maintsy miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa tsy afaka manao ninina mihitsy izay ny mahatonga anahako mampirisika atsika mametraka andava isan'andro ny tenin'Andriamanitra ary betsaka mihitsy izy mivoaka atsika mandritra ny andro maromaro raha sitrapon'Andriamanitra zany apetratsika eo ampelantanan'ny fanahy masina hatrany mba hiaraka anome torohevitra anao amin'ny lalana izay tokony alehanao amin'izao maraina izao tsy hoe mahay be ny tena fa kosa mianatra na mpianatena satria izay ny afatra navelan'i Jesosy tamintsika hoe mila mianatra dia afaka mampianatra izay zavatra mba voarainao amin'ny alalan'ny fanahy masina androantsika dia hiresadresaka aminao ny atao hoe eo akaikin'ny Jesosy satria misy koa ilay hira malaza hoe eo atongotry Jesosy ny karazany ireny hoe eo ankilanao eo ambanin'ny elatra androantsika dia hiresaka hoe eo akaikin'ny Jesosy alohan'ny hanombohantsika anazy angamba dia hiaraka iondrikatsika angataka ny herin'ny fanahy masina mba hanampy antsika amin'ity maraina ity eny Jehova ray masina sy tsara indrindra misaotra anao tamin'iny alina ray manontolo iny satria mbola ny herinao ny aro anay tsy navelanao irery zahay fa nomenao hery sy tanjaka hahitan'ity masoandro mibalika izay voninahitry ny asa vitanao misaotra anao zay fa ny anjelin'i Jehova dia teo akaikinao mandrakarivo ary tsy niala teo ambony tafitra anay tonga anay ity ny maraina vao maraina miposaka amin'ny nasasany aty aminay aty mba ny herinao no hiaro anay ny anjelinao tsy hisaraka aminay na ho any ampiasana na ho any ampianarana na hijanonao an-trano na handray bus na handray tomobile na handray taxi be sy ny hafa ihany koa dia aoka ny fitiavanao ny fangoram-ponao ary meo hery zay anaja ny voninahitra lehibe zay ampisehoanao anay tompo arotsay aminay ny herin'ny fanahinao mba hoentinay ampizara ny hafa fa fitaratra izay ary fitaovana fotsiny ihany mba hahafahanay amizara ny hafa izany fitiavana izany angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ary apetraka eo ampelantanan'i Jesosy izany vavaka izany misaotra tompoko eny ary tompoko eo akaikin'ny Jesosy JAONA 5:7 angamba izy ity raha tsy diso ako Dinihinareo ny Soratra Masina ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ay Dinihinareo ny Soratra Masina izany hoe mila fakafakaina mila ianarana mila ampitahina tadio tsara eo Dinihinareo sonde izany hoe mila tena alaina tsara mihitsy mila tadiavina tsara mihitsy mila ianarana isan'andro fa tsy avelavela fotsiny ohatran'izao tadio fa raha nentin'ny fanahy teny amin'ny tendrombohitra avy Jesosy
dia ny adversaire na ny fahavalo nanana baiboly teny an-tanana. Saingy kosa ilay baiboly tao aminy dia navadiny ilay baiboly, navadiny tamin'ny zavatra hafa hoentiny anaovana tsinitsinina an'ilay Andriamanitra antsika tamin'ny nalaim-panay. Navadika tanteraka zavatra miseho zany amin'izao fotoana izao, satria betsaka ny zavatra hita manao. Misy question beta be mihitsy mipoitra maneraka an'izao tontolo izao hoe nanambady ve Kaina, misy ihany koa hoe misy olona vehivavy talohan'ny Eva, misy ihany koa hoe karazana zavatra beta be ny tokony apetraka ao ny bokin'ny Marie Madeleine, tokony atao ihany koa ny bokin'ny Jodasy ao anatin'ny baiboly sy ny karazany. Fa maninona ny tsy neken'ny fanahy masina izy ireny. Zay zavatra zay dia zavatra tiako tenenina aminao. Zao dia zao zavatra hoentin'ny Satana, hoentina hanambana an'ilay fitaovana tsara indrindra sy mendrika amin'ny zavatra nomeny Jesosy antsika dia ny bokiny izany. Ndao aritsika andinika amin'izay satria fampidirana fotony tiako ampiseho aminao, satria araka ny teneniko anao nandritra ny herinandro lasa iny dia betsaka amintsika olombelona presque 10 milliards ao antsika averimberiko eto foana, ary adinontsika lasa ohatran'ny ahoana filazako azy zany, lasa ohatran'ny atao haingon-trano ilay baiboly ao anaty biblioteka. Lasa ohatran'ny manana an'io ahako dia afaka miaro anahy io zavatra io, tsy mila vakiana, tsy mila ianarana. Anisan'ny nanao an'izany tamin'ny mbola kely rehefa manofy ratsy dia maka an'ilay baiboly kely, le lova be nomeny bebe ako anahy iny, baiboly katolika izy alepoka, dia tena ampidininao ambanin'ny ondana mihitsy, ao ambanin'ny ondana ao ny atao dia iny no endanana, fa tsy vakiana akory satria hoe iny miaro. Adiny mihitsy n'ilay zavatra mitenen'i Jesosy tao amin'ny JAONA 7:7 hoe dinihinareo ny Soratra Masina, dinihinareo ny Soratra Masina. Mila dinihina, mila fakafakana, mila ianarana, mila ampitahina, mila tenenina, satria vitsy dia vitsy betsaka ny manana baiboly, fa vitsy dia vitsy ny mamaky isan'andro. Betsaka ny manana baiboly, betsaka ny mamaky isan'andro, fa vitsy dia vitsy ny mianatra ho mandalina ary mametraka an'izany amin'ny fiainana. Zay ny mahatonga anahy koa manao anareo mandritra ny etapy maromaro mihitsy ny ohatrany miteny anareo zany foana hoe miezaka mihitsy zany, satria zay no ampianarin'i Jesosy mba hahafantarantsika hoe inona ny fahamarinana, mba hitondrana an'ity zavatra ty hoe hoentina eny amin'ny olombelona tsirairay avy, atsika tsirairay avy, satria sady mianatra ahako no miezaka, satria miverina mamaky mihitsy ny ohatran'ireny mianatra ireny mihitsy rehefa miteny eto. Miala tsiny raha ohatra ka misy zavatra manelingelina anao na misy zavatra tsy mety izay teneniko dia miala tsiny aminao ahako. Azonao atao manoratra amin'ny messengerako via soa dia miteny hoe tsy tiako ny nataonao tamin'iny, dia miala tsiny ababy maso eo amin'ny Facebook izay andefasako anisy tia raha mampalahelo anao ny zavatra ho teneniko. Ndao aritsika hiaraka Kristy ao anatinao. Raha manaiky ny tenany ho feno tanteraka ny fanahy masina ny mpino tsirairay avy dia mahazo hery mitarika eo amin'ny fiainany andavanandro zany. I Jesosy dia nanambara fa Andriamanitra dia andefa, ohatra ny teneniko maly any, mpampionona sy mpanalanalana hafa izay hijanona eo afovoan'ny mpianatra na eo afovoantsika tsirairay avy. Taona hoe ho jerevantsika le texte avokako aminareo voalohany eto dia nataoko nadikako ohatran'izao amin'ny JAONA 7:7 efa niteneniko maly any, mila tiako averimberina ho fantatritsika tsirairay avy 9:7. Ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay, dia parakleto izy amin'ny malagasy, dia mpanampy na mpampahery na solovava. Dia ny fanahina ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany. Tadio tsara io parakleto io dia tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, zany hoe tsy zao rehetrarehetra zao zany, tsy izay mahalala, satria mbola misy teny teneniko aoriana no afaka mandray an'io zavatra, mandray an'io fanahy masina io, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zany hoe tsika tsirairay avy ao anatiny malalan'i Kristy,
mahafeno an'le fepetra araka ny tokony izy de tokony mitoetra eo amintsika io fanahy masina io zay mahatonga an'le titre hoe Kristy ao anatinao tsy afaka misaraka ireo zavatra reo zany tsy divorce tsy afaka misaraka mihitsy ireo zavatra reo fa tsy maintsy mifampiankina tsy maintsy mifanampy satria ny anankiray lasa nandeha nanao solovavantsika ny anankiray tonga isolovavantsika no toizantsika le izy izany mpampiona na solotena na mpanampy na mpampahery na solovavany Kristy zany de ny fanahy masina nanazava izany Jesosy ao aoriana io texte io ao amin'ny 18 manao hoe tsy amelanareo ho kamboty aho akaty aminareo aho zany hoe tsy amelantsika mihitsy no kamboty izy fa tsy maintsy makaty amintsika mila manatona anazy tsika mila zany zavatra zany mila manatona anazy tsika mihitsy zany tokony manana an'ilay fanetretena andeha hitady angataka satria io zavatra io mbola angatahan Jesosy amin'Andriamanitra mba hahafahany mandefa antsika tsirairay avy zany hoe tsy ho azontsika tsirairay azo ohatran'izao hoe lasany ianao de tsy maintsy andefa n'iny zavatra iny tsy atopoko ohatran'izay mifandeha andezy izy en personne na fahalalako anazy de izy mihitsy miondriky mba hahafahantsika mba hahafahany mandefa am'izay mangataka aminy hoe alefaso amiko am'izay ary io zavatra io fa ilaiko ohatrany raha ohatra ka nona ny zanakao de ino mila goûter ahako de tsy maintsy misy tambiny iny zavatra iny hoe manao zavatra tsara iny zaza iny zay vao amenao goûter hoe na vitanao ve ny fianaranao vitanao ve zao ohatran'izy hoe misy mpanampy zay ny tenenin'ny dadanao tamiko vitanao ve zao tsy afaka manome anao an'io ahako raha tsy vitanao ny devoiranao ohatran'izay zany ny fandehan'le zavatra ny tiany Jesosy olazaina de manomboka izao de hitoetra ao anatintsika tsirairay avy izy amin'ny alalan'ny fanahy masina tena miaina amin'ny tsika rehetrarehetra Jesosy na mpianana io na zay mahalala anazy rehetrarehetra raha mamela ny fiainantsika ho feon'ny fanahy masina zany hoe eto ny tena mila tandremana tsara tsaiko na nataoko le texte nataoko ke zany hoe zay rehetra mitandrina ny didiny no mitoetra ao amin'ny Andriamanitra tahaka an'Andriamanitra ao aminy izay no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy de ny fanahy azy nomenantsika io texte io jerevy tsara Jaona voalohany toko 7:4 ary zay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy de ny fanahy zay nomenantsika zany hoe anisan'ny zavatra tena mampalahelo indrindra eto amin'ity tany ity fa de efa verimberiko foana aza atao mampalahelo anao mihitsy fa ny didy folo de anisan'ny minimum ho antsika olombelona tena natao mihitsy ho antsika olombelona ny didy folo minimum strict minimum mihitsy satria raha ho jerevantsika ny didy nataon'ny Moïse ao aoriana tsy ho vitantsika mihitsy didy folo raha tsy ho vitantsika de tsy ho vitantsika 100% mihitsy io fa tamin'ny maraina nahita texte ohatran'io fa tena maly mahafinaritra be nisy namaly hoe tsy ho vitantsika 100% mihitsy faly be nahita an'le satria marina ny zavatra teneniny tsisy mahavita ny didy folo ho 100% satria Paul mihitsy no niteny itsika rehetra na Pierre na Paul sy tadika samy mpanota daholo tsisy afa-tsy Jesosy ny tonga lafatra na Maria raha nanota na Josesa na tsisy tsy nanota Davida raha namono olona donc tsisy tsy nanotsika tsisy tonga lafatra zay mahatonga anazy miteny zay mitandrina ny didiny no mitoetra aminy fa eo koa nefa nisy n'ilay atao hoe so de kivinareo tenenako an'izany de manino ianao no miteny an'izany fa misy koa atao hoe justification par la foi tsy haiko manao an'izany amin'ny teny gasy mbola hijery an'izay ahako zany hoe aza matahotra zany satria ohatran'ny teneniko anao hoe Davida namono olona d'accord raha namono olona Davida namono olona izy nijangajanga izy tsy vita n'le didy folo tsika koa tsy mahavita n'le didy folo à 100% zany mihitsy tsy mahavita zany mihitsy tsika mandaigny azy miteny mahavita mitandrina ny didy folo 100% ho toizantsika izy fa tsy hijanona ela be amin'io tsika ohatrany ahoana ny abetsahan'ny zavatra tokony zany misy zavatra tokony ho enjehantsika mba hahafahan'i Jesosy mitoetra amintsika na hitoviantsika amin'i Jesosy ahoana no ahatateraka an'izany ny fanavaozana isan'andro ny fanahy masina de tena zavatra
manomana antsika ankehitriny ho tahaka ny Jesosy. Zany hoe ny tena izy de rehefa miverina izy le but de izy le fiverenany. Zany hoe tsy maintsy atao zay hitovizany aminy, atao zay hitoerany ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria ny zavatra iny ny tena fiverenany no tena tanjona amin'izay fotoana zay. Andao antsika hijery ny Galatiana toko tiniko nametraka ny Galatiana ry malala akitsika ny Jaona torato efa nefa hitako. Ankehitriny de zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatry zay. Fatatsika fa iseho izy de ho tahaka azy isika. Fa ho hitantsika izy de izay tena endriny tokoa. Okay, tokony ho tahaka an Jesosy tsika amin'izay fotoana zay zany, satria ilay fiverenana iny tsika amin'izay fotoana zay tokony ho anana an'ilay toetra masina ohatrany Jesosy mba hahafahantsika miaraka aminy, mba tsy hahafahan'ny Satana miteny antsika hoe non, satria tsy maintsy misy accusation foana eo hoe io olona io ohatran'izao, ny olona io tena navita ny didinao araka ny tokony izy. Miezaka zany tsika manakatra ambony hatrany ho eo akaikin'i Jesosy, hiaraka amin'ny Jesosy ary izy toetra atao amintsika. Galatiana toko 7:20 sa 2:20 voambo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Ary tsy izao intsony novelona fa Kristy novelona ao anatiko, fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Raha fiain'ny fanahy masina isika de mitoetra ao amintsika Kristy. Noho izany isika rehetra de fiain'ny fanahy masina anaraka ny toetsain'i Jesosy de ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary maka ala ny fahotana. Io ny tena olana lehibe, satria ny fahotana de mialatsiny amin'le fitenako azy, satria zay ny fahalalako toute sorte d'excès. Zay ny tena fahotana. Tadidinareo tsara ny zavatra nampisehoan'ny Satana ny Jesosy teny ambony teny. Nona izy io ny sakafo izy. Ohatra ka amintsika etatsika olombelona amin'izao fotoana zao nanao 40 jours de prière, tonga teo amintsika teo ny pakafana de nitolorana sakafo tsara be mihitsy, nao voaloboka sy ny anana rehetrarehetra rindrina fa mbola tsy vita akory le izy nihinana angambitsika. Zay zavatra zay no tsy hitovizantsika amin'i Jesosy. Zay zavatra ary tokony ho enjehana mba hahafahantsika hitovy amin'i Jesosy. Ndao ho jerevantsika ny 1 Corinthiens 2:15-16 fa ny olona araka ny fanahy kosa de mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Fa izy no mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Azontsika jerena koa amin'ny Isaia toko 7:17 fa izay rehetra manana ny sain'i Kristy. Ny kristianina mino Filipianina taotsainga aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Ny kristianina mino de anana tsiro, tsy haiko ny filazana mitovy amin'ny Kristy, manana fitiavana mitovy amin'ny Kristy. Ty zavatra madio, misy rariny, masina, maka ala ny fahotana. Ezaka hakatoy indrindra ilay Jehovah'Andriamanitra ao an-danitra ao. Ao amin'ny Salamo toko 119:7 de ohatrohatran'izao ny filazany azy hoe ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaliny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro ny modro tsy mba nakomboko. Jehovah ianao ny mahalala. Ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Raha ny teneniko teo itsika de tokony anana zavatra mitovitovy, satria mitovitovy amin'ny Kristy, na ny toetra, na ny endrika, ny fahamarinana, ny fahamasinana ary maka ala ny fahotana. Miezaka mihitsy manakatra mba hitiavan'Andriamanitra atsika. Ary anana faniriana mitovy amin'ireo niarabelona taminy ohatrany nataon'i Jesosy zay hitantsika ao amin'ny Luc toko 7:10 fa efa ho tonga ny zanak'olona hitady
sy hamonjy ny very. Zay ny tena objectif, hitady sy hamonjy ny very. Betabe ny very. Tsisy nandalo teo amin'ny fahaverezana daholo tsika rehetrarehetra. Ary averimberiko eto marika satria tsika ao anatin'le fiangonana fito farany anisan'ny very tsika. Anisan'ny very tsika miletika any anatin'ireny anina reny mihitsy tsika. Asa dia misy olona mametraka fanontaniana dia mba jereko kely aloha variana eto amin'ny resaka aminareo eto. Ok, anisan'ny very tsika. Ary mila mitandra nefa izy mandondona efa teneniko hoe mandondona isan'andro Jehova, mitady ao am-baravaranao ao, te hiaraka hisakafo aminao, te hizara aminao amin'le teniny ohatran'le teneniko tamin'ny JAONA 5:7 teo iny, tena tadiavo ny fahamarinana ao anatin'ny Baiboly, mandondona izy. Olona mandondona ao anatin'ny varavaranao zany tsy midika mihitsy hoe tsy ho tianao tsony. Contraire, olona mandondona zany mbola mitady ianao hiverina. Hoe ampidiro ato an-tranonao ako, ampidiro ao anatin'ny fonao ako. I Paoly dia manamafy eto fa Andriamanitra dia hanome fahendrena sy fahamarinana ary ny fahamasinana ho an'ny mpino amin'ny alalan'ny Kristy izay mitoetra ao aminy. Ao amin'ny Korintiana voalohany 2:9-20 dia ozy hoe padsi isnofo ahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Jesosy Kristy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika. Mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehova no ireharehana. Adiniko nametraka an'le izy hatramin'ny farany. Ny toetra tsaran'i Jesosy rehetra dia mitoetra ao amintsika tsirairay avy, feno ny fanahy masina. Koa satria Jesosy mihitsy no mitoetra ao amintsika, dia toy izany namaritan'ny Paoly anazy ao amin'ny Galatiana 4:7 manao hoe anaka izay ahariako indray amin'ny fere mandrapaharin'i Kristy ao anatinareo, noforonina tao amin'ny Kristy isika. 2 Korintiana 4:7 izay milaza hoe fa isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana ahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy izany. Tahaka ny azahoan'ny fanahin'Andriamanitra hery eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia hitomby hatrany hatrany ny toetrantsika mitovy amin'ny Jesosy Kristy. Ohatrany ahoana zany vokatry ny fanteneniko malina izy raha ohatra ka mitoetra eo aminao ny fanahy masina. Tsy misy afa-tsy ny Galatiana 5:5 no manambara antsika an'izany fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zany hoe ireo vokatra mahafinaritra rehetrarehetra ireo dia iseho bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy satria afaka manitatra ny asany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tsika raha mahita an'io fitaratra io tsika, mahita mampiseho an'io fitaratra io amin'ny hafa dia ny fanahy masina mba azahoantsika makatahaka an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, ary zany zavatra zany dia hitan'ny olona amin'ny fitaovana hoentintsika ampiasaina rehefa miresaka an'Andriamanitra tsika. Ohatrany tsy azontsika ataony manao zavatra maloto, tsy azontsika ataony mila manao akanjo mahafinaritra foana rehefa mandeha any ampiasana, mila madio sy ny karazany ireny. Zany zavatra zany dia vokatry ny fanahy daholo zany. Zany hoe misy hitan'le olona io vokatra mahafinaritra hoe misy fitiavana sy fifaliana na dia niendrika eo ary ohatra misy rida be zany fa raha vao miteny fotsiny ianao dia misy manao misy ohatrany hoe misy fahamarinana foana. Zavatra zany dia azonao ampiasaina eny amin'ny lalana rehetra izay alehanao rehetra any. Azonao ampiasaina mihitsy zany satria ery anankiray hoentina andresy lahatra ihany koa. Ndao ho jerevantsika ny JAONA 2:7 lazaiko JAONA 4:12 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino aya ny asa ataoko no ataony
kokoa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny rany any amin'ny ray. Ny fanitrihana ao amin'ny fanahy masina koa dia nahatonga ny fampanantenan'Andriamanitra fa nipiny dia anao ny asa mitovy lehibebe kokoa noho ny nataon'i Jesosy. Tokony anao asa lehibebe kokoa tsika noho ny nataon'i Jesosy araka ny tokony izy. Mety tsy ho vitantsika fa mampirisika antsika ny fanahy masina anao zavatra tsara tovitovy na afaka mandeha lavidavitra noho ny vitan'i Jesosy. Tadio tsara fa ny tenin'ny tsy haiko na JAONA na Luc na iza no niteny hoe raha ho tantaraiko JAONA angamba izy raha ho tantaraiko tao ny zavatra vitan'i Jesosy tsy ho omby ty takelaka ty. Firy ara 250 taona akotra maka ny exemple ako ako. Firy taona ianao. Tadio tsara 30 taona Jesosy raika amin'ny 30 taona niditra batisa. Tsy tadidiko tsony latsaka kely na tsy tadidiko tsony satria raika amin'ny 30 taona izy no maty. Ok, d'accord. Oh là mila mitsiry tsika. Ok, tsy manino 3 taona fotsiny izy navita asa goavana be mihitsy. Zany hoe raha mieritreritra sy mandinika aho raha tena nitady an'ilay fahamarinana nampiasa an'ilay fanahy masina nangataka taminy araka ny tokony izy tokony eo amin'ny fotoanany Jesosy eo ako ny tokony nanomboka ny asa araka ny fahamarinana araka ny tokony izy. Nefa misy fitenany hoe vaut mieux tard que jamais. Donc mila miomana antsika mandray an'io fanahy masina io satria le but an'ilay fanahy masina mba ahafahan'i Jesosy miaina ato aminao dia manantanteraka an'ilay asan'i Jesosy mba ahafahan'ny tsirairay avy mandray mibanjina ny fahatongavan'i Jesosy. Ho tanteraka izany fifanahafahana amin'i Jesosy zany raha mamela ny tenantsika ho fen'ny fanahy masina tsika isan'andro san'andro zany hoe ao anatin'ny fifandraisana akaiky aminy. Amin'ny alalan'ny tsika tsirairay avy dia hitan'izao tontolo izao i Jesosy. Tsika tsirairay kristianina tokony ho hitan'izao tontolo izao Jesosy. Zay mahatonga antsika tsy afaka miteny ratsy na mamalimaly foana na manao discussion tsy misy mandehandeha fotsiny ohatran'izao hoe satria ino no ahafantaran'ny olona hoe ao amin'i Jesosy. Tadinareo fa misy zavatra nitranga be amin'ny bientôt any say fa nandeha zany tamin'ny mois de mai zany any France any le hoe miaradia eo amin'i Jesosy na ny polisy ara nisaotra ny zareo. Polisy beda be fiangonana ao amintsika. Kristianina rehetrarehetra maneran-tany le jeune reny manao an'le izy nandeha tany amin'ny France iny zay mahafantatra an'iny mba teneno le tady fa tena tsy tadidiko hoe enoeniko ohatran'izao hitahitako ohatran'izao izy dia tsy tadidiko fa na ny polisy ara nisaotra ny zareo. Zany hoe le endrika fotsiny ampiseho an'ilay izy hoe miaradia eo amin'i Jesosy dia mandeha eny amin'ny arabe zareo mitondra pancarte hoe Jesosy ho avy Jesosy na hoe miteny hoe Jesosy nenena na tonga saina amin'ny zareo. Itsika dia raha manana ny fanahy masina dia anisan'ny solombavan'i Jesosy. D'accord? Anisan'ny solombavan'i Jesosy. Ny solombavantsika rehetrarehetra matety ohatran'ny Monsieur Mokendra reo ny solombavantsika iny amin'ny anteny miram-pirenena na any amin'ny anina rehetrarehetra reny misy corruption daholo sy ny karazany fa tsika tsy afaka manao zavatra ohatran'izany satria tsika solombavan'i Jesosy mba ahafahany tsirairay avy miverinao amin'i Jesosy sy hanakatra ny tenin'i Jesosy izay ny tenenin'i Jesosy rehetra teto ambonin'ny tany mba ahafahan'izy ireo mandray anjara any amin'ny fiainana mandrakizay. Sady solony tanantsika, solony vavantsika, solony tongontsika, manao toa azo isika ary manao ny asa nataony, mitory, mampianatra, manasitrana ary azotsika taony ny mamoaka demony izany no fisehoan'Andriamanitra na ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavaboary rehetra dia miandry ny fitiavan'Andriamanitra tsika mba hahafahantsika manao an'izany zavatra zany. Fa efa nalehibe mihitsy izany zavatra zany tadio tsara fa rehefa tanteraka izany dia anazava amin'ny voninahitra sy ny toetran'Andriamanitra ny tany ary ho tonga ny farany. Zany hoe itsika mitoetra ao amin'i Kristy ho fen'ny fanahy masina
zay tsika vao afaka mijery an'ity apokalipsa 7:20 rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely zay koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny. Hatreto aloha tsika mbola tsy afaka miteny an'izany satria maninona le asa mbola tsy vita. Miandry antsika Jesosy ao amin'ny fitoerana masina indrindra, mandoalika, mitomany, malahelo ary mangina, silence total. Tadio izay teniko izay azafady amin'ilay teny frantsay, silence total. Ny fanatrehan'i Jesosy Kristy ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina no hany fanantenantsika fa ny voninahiny sy na ny toetrany dia aseho ao amintsika amin'ny zavatra rehetra fantatsika sy ny zavatra rehetra ataontsika. Izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny harenan'ny voninahitra ity zavaniafiny ity any amin'ny janjelisa dia Kristy no ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Sotranareo ny enao hatramin'ny farany maromaro izy ity miezaka ny mandefa anazy ohatra mieritritra hoe alefako eto ihany ve ilay izy sa alefako amin'ny Facebook, amin'ny YouTube dia amboariko tsara sa ho alefako direct eto any dia samy mahita na tsika rehetrarehetra ato anatin'ny namako ato anatin'ny Facebook ary tsy manao fa tsy malagasy tsony satria betabe ny manao amin'ny teny frantsay. Azonareo atao zareo ny afaka mijery ilay décrit betabe ny zavatra rehetrarehetra azonareo jerena satria frantsay misy eto Québec. Za zany miezaka mampafantatra antsika hoe tsy ireritsika, tokony hanao zavatra tsara tsika, tokony ho feno fitiavana ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ary tadio ilay apokalipsa 18 iny tsy afaka hijereny, tokony tsy hijereny miboky iny tsika, iny boky farany iny 18 à partir ny 18 satria ny 20 mampiseho ny Jerosalema vaovao sy ny fiainana mandrakizay après. Raha tsy vita tsika ny asa tsika hoe wow, io le asa fa vita. Matanjaka ny fanahy masina, tsy maintsy mitoetra miaraka amin'ny Jesosy tsika mba hahafahantsika tsirairay avy maneho ny voninahiny, mampiseho ny voninahiny, mampiseho ny fitiavany. Tsy afaka mivoaka ny tranotsika io tsika raha tsy misy ilay finiavana amaky an'io baiboly io. Ny zavatra rehetrarehetra ankoatran'izay dia tsinotsinona satria io no mitarika antsika makany amin'i Jesosy. Ary efa niteny izy araka ilay teniko tamin'ny JAONA 5:7-8 teo hoe mila dinihana tsara io zavatra io, mila sondena, mila ianarana isan'andro, mila averimberina foana ary tsy midika akory izany hoe ho vakiako fa mila alalinina tsara mihitsy, alalinina. Ary izay no mahafaly anahako manolotra anareo an'ity programa ity satria zako dia miverina mianatra ohatra anareo ihany koa amin'izay fotoana izay. Mianatra mihitsy mijery aizandray nahitako an'ity texte ity mba hafahako miteny, mba hafahako mameny hafa ihany koa hoe mba vakivakio reto baiboly reto satria ianao afaka mampianatra anahy ihany koa, afaka manoro hevitra anahy ianao. Tsy hoe izany hoe mahay be fa le miezaka mangataka amin'ny fanahy masina isan'andro no ahafahantsika manao an'izany. Alohan'ny hamaranantsika anazy miaraka amin'ny JAONA dia hiaraka hanondrika ny fahafantsika izany amin'izany hainareo angamba izany feokiry izany entre tes mains. Eo apetraka eo an-tananao Jehovah Ray Masina indrindra ny fiainana iray manontolo. Aza velanao irery zahay, omeo hery, tanjaka, amaky, hianatra, andalina an'io teny io. Mangataka ny fanahinao mba hiditra any amin'ny izay mihaino an'ity fandarana ity, any tokantranon'izy ireo tsirairay avy ny hevitra mba handray an'io soratra masina io eo amin'ny biblioteka io, ametraka anazy eo amin'ny tanany mba hahafahany mandinika sy mianatra indray izany teny izany. Tsy afaka miala aminao izay Jesosy io, na aiza leo anay.
raha ho tonga tampoka ny fahavalo aiza moa zahay raha tsy eo ny anjelo mpiaro anay izay nomenao anay. Ary raha misy araka ny eritreretin'ny sasany ny fampitehan'ity tany ity, ho aiza moa zahay raha tsy ho eo akaikinao. Raha misy zany 3e guerre mondiale mananotanina zany dia iza ny afaka hiaro anay afa-tsy ianao rery ihany. Tompo, tsy mendrika ny antso ny anaranao kory zahay satria mpanota. Tsy ho vitanay 100% ny manatanteraka ny odidy volonao io. Apuy zay mba anakatra bebe kokoa mba ho tonga any amin'izany 100% zany, mba hahafahanay mitovy amin'i Jesosy alohan'ny hatongavany, hoe tsy voakitiky ny fahotana mihitsy. Apetraka eo ampelantanan'i Jesosy zany vavaka zany. Amen. Dieu, aujourd'hui je commence ma journée en plaçant tout entre tes mains. Mes rêves, mes accomplissements, mes défis, mes peurs, mes inquiétudes et chaque décision que je pourrais prendre aujourd'hui. Merci pour tout, ce que tu as déjà fait dans ma vie et aussi pour ceux qui est encore à venir. Car je fais confiance à tes plans parfaits et à ton timing. Je te remercie pour l'opportunité de recommencer, pour l'air que je respire, pour la force qui soutient ma marche et pour la certitude que je ne suis jamais seul. Ta lumière me guide et ta présence renouvelle ma foi. Je te demande, Père, la patience pour attendre, la sagesse pour décider, le courage pour agir et la foi pour continuer. Bénis ma famille et toutes les personnes qui croiseront mon chemin. Donne-nous la force, l'espérance et l'amour pour affronter ce jour avec confiance et paix. Que je sois un instrument de ta volonté, en répandant la bonté, en reflétant ta lumière et en apportant réconfort et amour là où il y en a besoin. Seigneur, guide mes pas et illumine mon chemin, afin que je réalise le but que tu as pour moi. Père, merci de ne jamais m'abandonner. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Eny ary tompoko, izay indray no entiko amarananao amin'ity fandaharana androany ity. Raha pitsotsika dia iresadresaka amin'ny atao hoe rehefa manomana anazy io tsy tadidiko ny titre ny ohatrany hoe ao anareo filazana azy zany. Oh là là. Ny amin'dika ny hoe obéissance. Obéissance extérieure sy ny obéissance intérieure. Ohatran'izay no hitondrako anazy raha pitso. Ao anatin'izay misy an'ilay atao hoe chrétien charnel sy ny karazany ireny. Tokony hieritreritra ho antsika, aza dininy mandray ny baibolinao, aza dininy mivavaka. Jehovah eo akaikinao eo mandrakariva, ary taddio tsara fa raha namono sy nijangajanga David miditra ny fanjakany lanitra izy. Par contre, na hainy no ny fona, ianao koa dia torak'izany. Ninona nataonao eo amin'ny fiainanao, aza miculpabiliser zany mihitsy. Satria Jesosy no mpitsara, no sady avoka, mpisolo vava anao eo amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ninona ataky ataon'ny Satana ho anao dia taddio fa efa afaka izany. Raha mino anao fa Jesosy no mpisolo vava. Eritrereto hoe mpitsara sady mpisolo vava. C'est ironique quand même. Zany hoe le olona andeha hitory anao, le être safady, le personne, le ohatran'ny Satana zany andeha hitory anao eo amin'le mpitsara, nefa le mpitsara ihany no misolo vava anao. Dikan'izany afaka atahoran'ny zavatra rehetra izay ataonao. Fa misy condition kely fotsiny angatahany aminao. Dia le didy folo. Taddio le zavatra nyteneniko teo. Raha nentina niakatra teny ambony teny Jesosy na ilay mpanahy, dia niaraka tamin'ny fanahy nitondra anazy ny baiboly teo an-tanany. Taddio tsara izay. Baiboly teo an-tanany.
ny zavatra nyteneniny tsy namalininy mpisolo vavantsika anazy de hoe voasoratra hoe zany hoe tsy nivoana tao anatin'ny baiboly na ny soratra masina mihitsy ny mpisolo vavantsika. Farany mieritreritra ve tsika hoe tonga tety ambonin'ny tany izy fony fazaza de nivoaka tao anatin'ny kibon'ny Maria de tonga de tao amin'ny daholo ny baiboly raha ohatran'izay de tsy olombelona izy amin'izay fotoana zay. Anao tiako tenena aminao tonga teto izy mba ho lasa olombelona. Le exemple amen'Andriamanitra mihitsy ny ohatrany hoe adalana zany fa sagesse be mihitsy amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy maintsy nampianatra anazy teo amin'ny lohaliny Maria ny teny anazy tamin'le rouleau reny hoe zao ty. Rehefa vita batisa izy voasanteny sy mamekatra hoe za ty zavatra ty, haiko ty zavatra ty, tsy mila ampianarina anazy zany ty. Fa mbola tant que mbola olombelona izy tsy maintsy mipetraka teo ambony lohaliny nianatra amin'ny baiboly sy ny soratra masina. Tsy azotsika atao mihitsy ny manao tsinitsinina ny soratra masina zay nameny Jesosy atsika. Angatao ny fanahy masina fa manoro lalana anao izy. Misaotra tompoko.